Fale mirahaba atsika rehetra rehefa nahatratra ity soma fa telo ny volana aprily ity ary manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy mamaky atsika rehetra ny tokantrano any amin'ny alalan'izao mofinaina izao. Ny mofinaina izay voalahatra raha teo araky ny fandaharan'ny FJKM dia ny koritianina voalohany toko 520 andiny 720 ka hatramin'ny 720. Koritianina voalohany toko 520 andiny 720 ka hatramin'ny 720. Fakitsika amina ran Jesoa. Fa izao lazaiko rahalahy, ny nofo amandrà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso. Rehefa maneno ny trompetra farany dia hovany isika rehetra fa hotsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony. Ary isika hovana fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahafatesana ity mety lo ity ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levina, ny fahafatesana no aiza ny fandresenao, ny fahafatesana no aiza ny fanondronanao, fa ny ota no fanondrona ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota. Fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ko amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara. Aza miova ary mahefahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo firay masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Vanim-potoana ny fifampahirizantsika ry havako malala noho ny rivotra izay hitantsika iainantsika amin'ny fiarahamonina mitranga ankehitriny dia samy manana ny fomba hoentiny mampahery olona ary ny tsiraray avy arakarak'izay nanabeazana azy, ny tezana azy, narakarak'izay fahalalana, arakarak'izay fijeriny atao hoe fiainana ihany koa ary. Fa eto dia i Paoly no mampahery ny fiainan'ny kristianina tany Korinto. Mampahery ny kristianina tany Korinto izy, miorena tsara aza miova. Koa rehefa mampahery ny kristianina tany Korinto izy dia fomba manokana mihitsy no fidiny. Ny nofidiny apôstôly Paoly hoentina mampahery dia fitaomana ny olona hibanjina ny fiainana mandrakizay, ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Izany hoe miorina tsara ny olona, mipino, miorina tsara ary mahefa be amin'ny asan'Andriamanitra rehefa mibanjina ny fiainana mandrakizay izy. Endrika anankiray hoentina mampahery olona ry havako malala ao anatin'ny ady sarotra. Endrika iray hoentinao mampahery olona mba hiorina tsara amin'ny finoana izy dia ny fitaomana azy hibanjina ny fiainana mandrakizay. Tsy ampy ny filazana fotsiny hoe mahery eza, tsy ampy ny filazana fotsiny hoe miorena tsara, tsy ampy ny filazana fotsiny hoe mahefabe mandrakariva. Fa tsy indrindra apôstôly Paoly tsara mihitsy ry havako malala fa mety ho mafy ny zavatra lalovan'ny olona ka ny teny izay hoentina mampahery azy dia teny manokana. Ary eto dia teny mampitodika azy amin'ny fiainana mandrakizay. Teny mampitodika azy amin'ny fiainana ao amin'ny Kristy. Teny mampitodika azy amin'ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Ny apôstôly Paoly manao hoe tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Izany hoe io zavatra ataonao ankehitriny io zavatra lalovanao ankehitriny io dia tsy foana akory, tsy mampahery, tsy mamparesy ianao satria mibanjina ny fiainana mandrakizay ianao. Rehefa mampahery io ianao ry havaka ny tokantrano dia fidio tsara ny teny hoentina mampahery, fanteny tsara ny teny hoentina mampahery, lanjao tsara ny teny hoentina mampahery. Ka ny teny entina mampahery tsy ny teny ihany ny voalanja fa ny votoatin'ny teny izay entina mampahery koa dia izao tao misy hijery ny fandresen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Rehefa mampahery dia eto am-pamaranana dia ireto ataontsika hoe foto-kevy dehibe amin'ny koritianina ireto, 2:20 no entinao mampahery ny voalohany dia ity.
ny fahavalo mafy indrindra aza zay eo amin'ny fiainana zanak'olombelona dia efa resin'ny tompo ny fahafatesana. Zany hoe tiany apôstôly Paoly ao an-tsaintsika rehefa mampahery olona tsika dia afaka malala fa ny fahavalo lehibe indrindra eo amin'ny fiainan'ny olombelona, ny mafy indrindra eo amin'ny fiainan'ny olombelona aza efa resin'ny tompo. Noho zany dia aoka hibanjana ny fandresena izay ao amin'ny Kristy isika. Efa nitenen'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romanina 9 manao hoe izy ny mpangalelo fitan'Andriamanitra, Andriamanitra ny manamarina azy ao anaty Kristy Jesosy. Ary dia asehony apôstôly Paoly mafy mihitsy anizingizinany fa dia azon'Andriamanitra omena antsika maimaimpona tokoa ny zavatra rehetra noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo izay tiantsika rehefa nandresany fahafatesana. Koa rehefa mampahery olona ianao dia mampahery izy ahatsiaro fa ny fahavalo lehibe indrindra aza resin'Andriamanitra maika fa zavatra lalovantsika io. Aretina ve, fantrana ve, tsy fisina ve, tebiteby ve, zany rehetra any dia efa resin'ny tompo. Fahafatesana aza resiny ho anao. Fa ny faharoa izay hoentina mampahery antsika dia afaka malala rehefa mampahery koa ny apôstôly Paoly dia mibanjana koa izy ny toetra miandry antsika mihitsy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izy manao hoe tena hitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity. Zany hoe hibanjina ny fifaliana miandry antsika amin'ny fiavinan'ny tompo. Zay milaza manao hoe tsy ho fangiry firiny io akory ny tompony teny farany, fa io nofo io, io nofo izay mety lo io, tsy io ny tompony teny farany. Noho zany dia rehefa mampahery olona isika dia taony izy hibanjina fa fifaliana sy fanantenana no any amin'ny farany. Aza atao amina hijery ny nofo izy fa ny nofo mandalo, ny nofo mety lo. Aza atao mahitodika amin'ny tenany izy fa ny tenany mety ho resy, ny tenany mety ho kivy satria nofo, fa atao izy hijery ny fandresen'i Kristy, hijery ny fiainana mandrakizay, hijery ny loka izay amparanten'Andriamanitra ho azy ny fiainana mandrakizay. Ary ny fahatelo farany dia afaka malala rehefa mampahery olona ianao, mampahery olona ianao miorena tsara tonga azy tsy ho kivy, tsy henitra, tsy angatsika, dia ampahereziko izy ahatsiaro fisaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ndiny fito amin'ny dimampolo. Tao amin'ny olona ahisaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Rehefa mampahery afaka malala dia indraindray tsy izay ny ataontsika, tsy mitona ny olona hisaotra an'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fahaizantsika, ny fahendrentsika hipetraka eo amin'ny toeran'ny olona mpaherezina amin'ny fiainantsika isan'andro, fa mipetraka eo amin'ny toerana isika fa mitaona azy hisaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ity mofona ity ara dia teny izay hoentin'ny tompo mampitodika anao amin'ny fandresen'ny tompo ka tonga anao olona mpampahery amin'ny fiainanao isan'andro. Kristianina mpitondra fanantenana, kristianina mpampiorona ny olona amin'ny finoana. Zay no andrasan'ny tompo le havako. Fa tsy kristianina mitanisa fa avoazana, kristianina mitanisa fa akivina, kristianina mahatonga fahatsompanantenana koa aza indraindray, fa kristianina mpampahery satria manana ny tompo izy. Ary kristianina afaka mampiorona tsara ny olona amin'ny finoana, afaka mampiorona ny olona amin'ny asan'Andriamanitra, kristianina mampiorona ny olona ao amin'ny tompo. Dia mahery zary, mahaiza mampahery olona havako, mahaiza mampahery satria efa mahery ianao noho ny amin'ny Jesosy.